Alléluia. Miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny tompontsika mahazo n'izao fotoana izao indray. Tsapanao ve hoe tompo-pahasoavana lehibe ho antsika indray ny fotoana tahaka an'izao? Mety efa niverinao ve hoe tsy maintsy tonga eto ianao androany? Raha tsapanao hoe fahasoavan'ny tompo mbola mahatonga anao eto amin'ity fotoana androany ity dia manasanao hanokatra ny fonao, satria izy ilay tompontsika mpanjaka antsika. Sarobidy loatra ary lafo ny fidianana antsika. Zany fahasoavana izany raha lasanabavy izay tena hoe tsy azon'ny saintsika eritreretana. Androany ny zavatra tao an-tsaiko raha mifoha amaraina hoe afaka manompo ny tompo indray androany dia tsy ohatran'ny hoe efa nanompo foana hatramin'izay fa tena hoe andro vaovao indray tahaka ny vao manompoka indray ary mbola nieritreritra koa hoe mbola tsy fantatra indray raha mbola afaka manompo rahampitso. Androany dao tsika hitsangana anome voninahitra ny tompo mety izy ianao hanokatra ny fonao satria lehibe ny Andriamantsika. Lafo loatra ny fidianan'i Jesosy antsika dia ilay raha sarobidiny. Mendrika ho azy ny voninahitra, ho azy ny fiderana mandrakizay. Fotoana irahantsika androany izay fotoana ahafahanao indray mbola mamerina n'izany voninahitra izany ho an'i Jesosy irery andry. Ataontsika hivavaka hanomboantsika ny fotoana. Jesosy eo, misaotra anao izay amin'ity maraina ity. Tsapanay loatra fa lehibe ary sarobidy eo masonao izahay. Menao fotoana ahafahanay mpianakavy ny finoana miaraka miangona eto anatrehanao amin'ity androany ity. Androany tompo ety am-panombohana dia mangataka ny fanahinao masina izahay, anorotoro ny famafisany fony tsirairay avy, mba afaka ny anokatra ny fonay izahay ka tsy salasala anantona ny seza fiandriananao, hitondra ny momba anay rehetra tompo, tsy hanafina an'izany, hijoro amin'ny fahafahana eo anatrehanao, afaka nome voninahitra ny anaranao amin'ity androany ity. Jesosy eo, ianao mahafantatra anay tsirairay avy. Androany maraina mangataka aminao ianao aneno anaisotra ny sakana rehetra izay manaka-tsakana anay ka tsy ahita ny tavanao indray amin'ity androany ity. Fantatray loatra fa tianao mihoatra lavitra noho izao fotoana izao izahay tsirairay avy reto. Androany izahay tompo manantona anao amin'ny fonay rehetra, tsy hatsara velatsia eo anatrehanao, amin'ny fovolona andray ilay kasika ao, amaly ny antsonao amin'ity maraina ity Jesosy. Lehibe loatra tompo ny fitiavanao anay ary tsy voavalinay izany, tsy afaka ny manambarana izany amin'ny fisainanay izahay tompo, fa ny anatin'ny fonay lalina dia ianao no mahita fa tianay ianao, ary ianao koa tompo anokatra ny mason'ny fanahinay, atakatra izay sitraponao indray tianao ambara aminay tsirairay avy amin'ity androany ity. Alleloia. Manasanao izay Jesosy, manasanao izay amin'ity maraina ity, satria mila anao izahay Jesosy. Alleloia. Amen. Andaontsika hiderany tompo amin'ny fotsika ray manontolo androany. Mendry mpiderana ve Jesosy? Alleloia.
mbola tonga eto isika noho ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy irery ihany. Dia ilaza hoe sokafo ny mason'ny foko Tompo, aza ny mason'ny saiko fa foko dia ahitanao aho. Amen. Oiran'izany hery zany isika androany. Halleluja. Velantsika andeha ihany zany voakiry zany androany. Halleluja. Zandrindra Jesosy. Skafy ny mason'ny foko. Skafy ny mason'ny foko. Skafy ny mason'ny posso tawira futsal zan skafini masuni fu skafini masuni fu te aitanawa la soya skafini masuni fu Somisu tum skafni masni fuktupo skafini masuni fuktu skafini masuni fuk te aitanawa isanda chao aitanawa isanda chao ni faza vani vuni naichao Arutsani yeri sifiti irawe masna aitana wisanja chao ni faza vani vuni naichao Arutsani yeri sifiti irawe masna Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Alléluia. Oui, tu
masina masina lazao ihany amin'ny fonao manontolo masina masina dia ahitana do iran'izany any masina 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 amen masina 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 dia ahitana lorsqu'il était acclamé en Jesus. Alléluia, nous t'acclamons Seigneur. Alléluia. Alléluia. Noira we sawandu izao teno meni tompo ifaly ao sy ravoko. Alléluia. Noira ira we sawandu izao. Sawandu izao. Teno meni tu ifaly ao sy ravoko. Sawandu izao. Sawandu izao. Teno meni tu ifaly ao sy ravoko. Novetsika ihany sawandu izao. Sawandu izao. Nação misy hoe teno meni tu ifaly ao sy ravoko. Nação misy sawandu izao. Sawandu izao. Hey, teno meni tu lazao ifaly ao sy ravoko. Noira we Alleluia, Alleluia, Alleluia. Oh, Alleluia, ira hosanna. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ifaly ao sy ravoko. No wala yara ira we Alleluia, 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 ira hosanna. Alleluia, Alleluia. Ifaly ao. Ifaly ao sy ravoko. No ratsika tiako zany androany. No tena ratsika tiako zany feky zany androany. Alleluia. Aty zany no andro zay nomeny tompo. No iarahira ihany zao andro izao. Ifaly ao sy ravoko. Zao andro izao. Zao andro izao. Teno meni tu ifaly ao sy ravoko. Lazao, Alleluia, 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 ira hosanna. Sandrinda tompo. Alleluia, Alleluia. Ifaly ao. De ifaly ao sy ravoko. Lazao ihany hoe Alleluia, 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 ira hosanna. ho anao tompo. Alleluia, Alleluia. Ifaly ao. De ifaly ao sy ravoko.
tena faly ve nareo androany. Alleluia. Fifalian'ny tompo no herintsika raha lasy anabavy tsy miankina amin'ny circonstance misy fa manan'Andriamanitra velona isika. Amen. Manan'Andriamanitra mitsinjo sy mitahtsika nentsika raha lasy anabavy. Alleluia. Ro tsika hitehaka ho azy dia ankalaza azy androany. Alleluia. 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 Zavatry iray nohinay, zavatry iray nihinay, teny akoka aminao, topovay ny fiainanay. Sandra, zavatra anankiray no irinay teny ankohaka sideranao. Halleluja. Zavatra iray, zavatra iray manatay, zavatra iray mirinay, teny ankohaka aminao, topovay ny fiainanay. Lotsika rehetra ilaza hoe raisy ny toerana eo ambony fiderana misandrata, ry mpanjaka ray masina no irainay misandrata, tena ilaza mihitsy ianao Tompo, ninona zavela izy isandratra tao anatin'ny foko. Oka ianao nisandratra, oka ianao no akantoerana voalohany eo amin'ny fiainanay, amin'ny fiangonanao. Halleluja. Amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. Halleluja. Manandratanao fideranay, manandratanao fideranay, manandratanao fideranay, manandratanao fideranay. Lasao yan. Manandratanao fideranay. Lasao yan. Manandratanao fideranay. Sandra, raisy ny toerana eo ambony fiderana misandra, ry mpanjaka ray masina no irainay misandrata, misandrata.
sandraty anao sandraty amin'ny avo indrindra sandraty ambony indrindra alleluia raha lasiana bavy tsy hira fa tena fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra fanatom-piderana miainga avy ao anatin'ny fotsika do tena ilazan'izany eo anatrehan'ny fiainanao manokana tsy ho reto anatrehan'ny tompondraenao amin'ity maraina ity inona no atolotra ho azy anao izany no antony hoe tsy mihira isika fa manolotra fakasitrahana tena tsara ny anaranao Tompo tena tsara ny anaranao Tompo tena tsara ny anaranao tena tsara ny anaranao tena tsara ny anaranao Tompo tena tsara ny anaranao tena tsara ny anaranao do tsika fiangonana nandratra ny feo atsika do tena hira mafy anjantsika androany lazao tena tsara ny anaranao tena tsara ny anaranao Jesosy tsara ny anaranao Jesosy tena tsara ny anaranao Tompo tena tsara ny anaranao tena tsara ny anaranao tena tsara ny anaranao Tompo tena tsara ny anaranao tena tsara ny anaranao tena tsara ny anaranao Då vill jag skandesa för kisen nous qu'acclamons azy, allons acclamer notre Seigneur, allons le louer, dans ce qu'il y a quoi comme, dans ce qui terrasse, alléluia.
Tumpo. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. Fa maneira n'izao tontolo izao, tsisy hery matohitrana, miankoky eo anaty ianao, famasignana. Fa hatramizay, hatramizay, fa hatramizay mandrakizay, tsy miovana ny herinao, zavaboary rehetra manaiky anao, famasignana. Komolilazanzany any, fa maneran'izao tontolo izao, fa maneran'izao tontolo izao, tsisy hery matohitrana. Lotsika iaraka ilazanzany mafy hoe zavaboary rehetra manaiky anao. Halleluja. Volira isika trany an'izany. Lazao manerana, fa maneran'izao tontolo izao, tsisy hery matohitrana, miankoky eo anaty ianao, famasignana. Lazao hoe hatramizay sy mandrakizay, hatramizay ka mandrakizay, tsy miova raha ny herinao, zavaboary rehetra manaiky anao, famasignana. Overitsika ihany zany, fa manerana izao tontolo izao. Andao hanandratra ny feo atsikasika androany. Fa maneran'izao tontolo izao, tsisy hery matohitrana, miankoky eo anaty ianao, famasignana. Fa hatramizay sy mandrakizay, hatramizay mandrakizay, tsy miovy ianao, tsy miova raha ny herinao, zavaboary rehetra manaiky anao, famasignana. Zavaboary rehetra
zavaboary rehetra manaikana famasiniana. Alleluia. Alleluia. Jésus. Alleluia. Ore miria mendikianao faly izahay mirahoanao faly izahay mirahoanao ato anatinay Jesosy dia tsisy fanekena zavatra avakotrana. Hallelujah. Masininay nyanaharanao wa masininay masininay wa masininay nyanaharanao Ajamanichu wa masininay. Let's give a feel the Lazarus. Wa masininay nyanaharanao masininay masininay wa masininay Manisu tumput situ masininay boleh langsung saja masininay ninay nyanarangau masininay Masininay. Hallowed be your name. Hallowed be, hallowed be, hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your divine authority, hallowed be your, hallowed be your name, hallowed be your name,
masinina nenya hallowed be your name wa masinina masinina yana asandratai wanao ni tananai tupo Sandra tananai tupo Sandra tayano makala zanau za manachiketiano Saoran'ny tompo androany rena lasena vavy tsy saotra ny tompo Jesosy eo saotra satria ianao no nifidy anay sy nanetry anay ka nitahiry anay ahafahanay mamovokatra araka ny tenin'ny Jaona ary mandraka ankehitriny ataonao mandroso amin'ny tanteraka izahay saotra tompo ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay izay entinao eo amin'ny fiainanay makasitraka Jesosy Merci Jésus. Nous te bénissons de tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Kamazo toerantsika androany dia tsika raha la Justin mamifanatitra androany. Alléluia. Alléluia. Tsara ny tompo amen na. Minao fa mbola faly sy ravoravo ndray tsika tamin'ity maraina ity satria raha hiditra amin'ny fanatitra tsikany dia misy zavatra kely tiako zarena amintsika dia ny tenantsika aloha zany dia efa fanatitra velona sy masina ho an'ny tompo rehefa tonga tentsika ny amen na dia teo koa le tena hoe tena hitako hoe tena goavana saiko hoe mba fantatsika hoe zany hoe fanatim-piderana zany tena io Andriamanitra io dia Andriamanitra mitoetra eo ambonin'ny fiderana io saiko hoe manahoana ianao rehefa midera amin'ny tompo rehefa tonga eto
fa rehefa manokana tena hitako hoe tena manana fo ravorafo tena manana fo faly zany izy fotoana tena nambarako anao tamin'ny fianako tena mbola tsy nandrayen'i Jesosy dia tena zany eritreritra hoe tena zavatra tena tiako indrindra zany hoe tena hoe nandiha tamin'izao fiainan'izao tontolo izao nefa hitako hoe tena hoe zava-poana tena tsisy dikany ireny fa hay tena atao amin'ny tompony tena misy tena hoe fo ravorafo tena fo faly ary tena hoe misy fanomezam-boninahitra satria ny ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe zay manome voninahitra aho izy dia meko voninahitra ihany koa amen na tena hoe hitanao eo amin'ny fiainanao zany satria tena hoe mila mamelanjany ho an'ny fiderantsika ny amen na dia raha hiditra tika hita ho an'ny fanatitra ho an'ny tompo dia misy zavatra kely tika ambaraka ho antsika tsiraray aby satria io fanatitra io dia tena hoe tsy fombafomba izy io fa tena hoe tena asa fampona efa nambarako teto izy io tsika tsy laza ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra zay tena hoe nanao ny fanatitra teo anatren'Andriamanitra fa ankehitriny raha hiteny aminao dia atao fotoan'ny olona ray mpamboly ianao za mpamboly zany tena te hifantoka izy tena hita vokatra dia tena mila mitady votsara mila mitady tany malemy manisy zezika dia ohatra zany koa ny famafazana eo anatren'Andriamanitra ianao tena mila tena mameno tsara indrindra ianao amen na tena hoe ny fotsikany io tena mengy avy amin'ny fony zavatra rehetrarehetrany tsika tsenao hoe fetsarambelatsiana fanerenana zavatra mety tsy vokatra amin'ny fo fa tena meo ny tompony zay tena hitanao hoe tena fifalian'ny fonao amin'ny androny ity amen na dia manasa antsika indray tena hoe andrositsika na tena hoe hitonany tena hoe vokatra ny fotsikany raha za sy hiteny hoe iza toetra ao amin'ny tompontsika fa oka Andriamanitra nijery ny toetra antsika ny eo am-potsikany amen na dia ndao tsika androso tena meny tsara indrindra dia asaitsika mitera zava-dehibe ihany no ahafahantsika mahafantatra ny ako ny zavatra mitrangy eto anivon'ny fiangonana dia raha narentsika filazana tamin'ny herin'ny androany dia nisy ny fiaonan'ny zatovavy tsy manambady tamin'ny zoma lasa teo
tena nafinaritra le izy isaorantsika ny tompo a no hoe tehaka ho an'ny tompo isika dia tsy dia zavatra hoe tsara be fa nahita izy hoe tsara mba ho fanentanana ho an'ny hafa ihany koa hoe ny fiangonana tsy alahady a fa ny fiangonana dia isan'andro amena fiombonantsika ny zava-dehibe dia hijery kely ny akony izay isika satria misary vitsivitsy kely foy vidéo ana eo amin'ny 1 minute 30 seconde eo surprise moa izay ho an'ny zareo ho an'ny zatovavy zay nanatrika satria nisy paparazzi tao dia nraketina vidéo kely le izy dia andao ajerentsika izay androany a mandeha ve ny feo manaraka satria tena hafa ny eto amin'ny fiangonana dia hafa rehefa tena miona isika amen dia raisika otsika nao hira anankiray hoe Saint-Esprit cantola molam dans la joie amen dia anomana fotsikitsika ho an'ny tenin'Andriamanitra zany izany dia milaza hoe rehefa eto ianao fanahy masina dia tena feno satria ao fanatrehanao misy ny fahafahana misy ny zavatra rehetra amen Saint-Esprit cantola mon âme dans la joie de présence sans même au réconfort toute la paix toute la paix toute la joie les remplit mon le cœur Saint-Esprit la peine à l'autre qui toi Saint-Esprit quand on l'a mon âme est dans la joie de présence sans même au réconfort toute la paix toute la paix toute la joie les remplit pour le cœur Saint-Esprit la peine à l'autre dans ta présence dans toute présence et dans la guérison dans toute présence ressenti-moi plus fort
Oui, Seigneur, c'est dans ta présence, Seigneur, Ny tompo eo amin'ny fanatrehanao tokoa que nous pouvons nous ressourcer. no ahafahanay matsaka tompo Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, sy zavatra ilainay rehetra c'est en toi, Seigneur. dia ao aminao. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien Ary raha tsy misy anao dia tena tsinontsinona tokoa et izahay nous ne pouvons rien. ary tsy mahefa na inana Nous sommes à toi, Seigneur. tena anao izahay tompo Et fais-nous ressentir ce besoin, Seigneur, dia tena hoe ataovy matsapa que nous n'avons besoin de rien d'autre que toi et toi tsy mila seul. zavatra hafa fa tsy anao irery. Seigneur, remplis-nous Tompo feno de izahay ta ny présence, amin'ny de fanatrehanao ta personne. ny amahinao anao Nos mains veulent te toucher ny tananay dia te et notre hikasika anao esprit veut se mêler à ton esprit, Seigneur, ary fananay dia tena te et hifangaro devenir ny un fananao avec toi, ary Seigneur, ho iray aminao comme tu es un avec le Père. tahaka ny anao iray Seigneur, aminay. merci pour ta présence en ce lieu. Tompo misaotra ny amin'ny Que ton nom soit glorifié. ny anaranao ny Nous te bénissons, Seigneur, misaotra anao car tu es digne. satria mendrika Merci, anao. Jésus. Misaotra Merci, Jesosy. Seigneur. Misaotra À toi seul soit la gloire. anao irery ny Toi qui es voninahitra. assis sur ton trône Ianao ilay mipetraka de eo toute amin'ny sezaka éternité. ny zavatra rehetra. Nous t'adorons, Jésus, Tompo, car tu es digne. satria mendrika Merci, anao. Seigneur. Misaotra Tompo. Merci, Jésus. Misaotra Jesosy. Alléluia. 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 Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Afaka mahazo toerantsika. Bonjour à tous Miarabantsika rehetra et bonjour aussi à ceux qui nous suivent en ligne. dia miaraba andreo izay manaraka mivantana zao fotoana izao. On a déjà salué Claudine, mais j'étais pas là. Alors bonjour Claudine et bienvenue. Efa niaraba ny Claudine-tsika tamin'ny heriny fa tsy teo dia miaraba ny Claudine dia tonga soa Elle va bientôt partir aussi. dia efa hiverina ihany koa izy tsy ho ela. Je pense que tu pars dimanche, c'est bien ça? Amin'ny herinandro any izy ny mody a. Oui. Ok. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Ary mino hoe ao tsara isika rehetra. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont en route maintenant pour Tuléar. Ary misy ampany amintsika eto izay andalana makany Tuléar. Donc, une équipe qui est partie pour assister au mariage de Nanando. Ny ekipa izay andeha hanatrika ny fanambadiany Nanando a. Il y a encore d'autres qui vont partir mercredi, Mbola isasany ihany koa andeha amin'ny alarobia dont je fais partie aussi. Je vais partir mercredi dia zaho anatin'izay andeha amin'ny larobia izay et je serai donc pas là dimanche. dia tsy hoe hoe zany amin'ny herinandro any Mais Thury est toujours là fa tsy ora eo foana et surtout le Seigneur sera toujours là. dia indrindrandrindra ihany koa dia ny tompo dia eo foana. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Andray ny baibolitsika isika ao amin'ny bokin'ny Genesis a. Genèse, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Genèse, c'est à côté de Apocalypse. Tadidinareo ve ny teneniko hoe Genesis ao akaikin'ny Apocalypse. Alors, Genèse chapitre 12, Genesis ao toko faharoambin'ny folo a. on va lire les 3 premiers versets. dia ho vakitsika ny andininy telo amin'ny voalohany. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranonirainao hankany amin'ny tany izay asehoko anao dia hatonga anao firenena lehibe aho sady hitahy anao sy halehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary hitahy izay manisy ho anao aho fanozona izay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Donc le Seigneur
a appelé Abraham. Ny tompo a dia niantsony Abrahama. Il lui a demandé, notez bien, il lui a demandé de tout quitter. Dia nangataka tamin'ny Abrahama ny tompo a raiso tsara izay hoe andao a ny zavatra rehetra. Tout abandonner pour suivre le Seigneur. Andao a ny zavatra rehetra ka hanaraka ny tompo. Il n'avait aucune idée de l'endroit où le Seigneur allait l'amener, Dia izy a tsy nahafantatra mihitsy hoe aiza ny toerana hitondra ny tompo azy. mais le Seigneur lui a donné une promesse. Fa ny tompo nefa nanome teny fampanantenana azy a. Il ne s'est pas imaginé une promesse. Izy a dia tsy namorona fiteny fampanantenana ho azy. Il n'a pas rêvé d'une voiture, Izy a dia tsy nanofo hoe fiara, mais le peu qu'il avait, fa izay kely nananany. Dieu lui a demandé d'abandonner Dia Andriamanitra nangataka taminy a hiala amin'izany hamoy an'izany pour suivre le Seigneur, mba hanaraka ny tompo pour le faire confiance. ary hatoky azy. C'est grave quand le Seigneur appelle quelqu'un. Hein? Tena hoe ohatrany hoe loza be rehefa miantso olona ny tompo a. Et Abraham a obéi. Fa i Abrahama dia nankato. Il a tout abandonné. Nafony ny zavatra rehetra, Il a abandonné sa maison, nafony ny tranony a, il a abandonné ses terres, nafony ny taniny a, il a abandonné son bétail, nafony a ny biby fiompony il a a, abandonné tout ce qu'il possédait. nafony a izay rehetra nananany. Et il est parti. Dia nandeha izy Il est parti à l'aventure avec Dieu. ary nandeha izy a niaraka tamin'ny tompo, nandeha aventure niaraka tamin'ny tompo. Et dans sa tête, il y avait plein de rêves. Ary tao an-dohany a dia nisy nofinofy be Parce dehibe que Dieu lui avait promis. satria Andriamanitra dia efa nanome teny Dieu lui a promis des fampanantenana azy. bénédictions. Andriamanitra nampanantena fitahiana ho Et azy. quand Dieu promet des bénédictions, Ary ny tompo rehefa mampanantena fitahiana ce ne sont pas des petites bénédictions. dia tsy fitahiana kely zany. Donc, il avait beaucoup d'espoir en lui, Dia tena hoe nanana fanantenana be dia be izy tao que anatiny Dieu allait le bénir. hoe Andriamanitra hita azy. Équipé de cette promesse, Ary niaraka tamin'izay teny fampanantenana izay izy a il est parti dia nandeha en attendant les bénédictions du Seigneur. mandra-piandry a ny fitahiany tompo. Mais en cours de route, Fa teny an-dalana comme il avait tout abandonné, rehefa nafony ny zavatra il rehetra, a abandonné ses parents, sa famille, nafony ny ray aman-drenina, nafony ny il fianakavia, a abandonné sa culture, ses traditions, ses habitudes. nafony ny kolotsainy a sy ny fahazarany a sy Il ny n'avait pas de fomban-drazany a, quoi manger en cours de route dia tsy nanana sakafo nohanina izy teny an-dalana et il a eu faim. dia nona izy. Mais Dieu lui avait fait des promesses, Fa nefa Andriamanitra nanome teny fampanantenana des azy, promesses de bénédiction. teny fampanantenana ny amin'ny fitahiana. Celui que nous appelons aujourd'hui le Père de la foi, Ilay antsointsika ankehitriny hoe ray ny finoana, il n'avait pas de quoi manger. tsy nanana sakafo nohanina izy. Celui à qui Dieu a promis toutes sortes de bénédictions, Ilay nampanantenan'Andriamanitra karazana fitahiana rehetra il se trouvait dans le manquement. dia tonga tao anatina tsy fisiny izy. Il devait manger Tokony hisakafo nefa izy a, parce qu'il avait très faim. satria tena nona Et izy. qu'est-ce qu'il a fait? Dia inona no nataony? Il s'est dit, je vais descendre en Égypte. Dia hoy izy hoe andeha ho any amin'ny tany Egypta, Peut-être là-bas, j'aurai de quoi manger. fa mety hoe any a izy sakafo hoaniko a. On va continuer vers le verset 9. Ovakitsika eo amin'ny andiny fasivy. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Ary nifindra Abrahama ka nandroso ny an-dalana ho any amin'ny tany amin'ny atsimo,
ary nisy mosary teo amin'ny tany ary abrahama dia nidina nakany Egypta ivahiny ihany fa mafy ny mosary teo amin'ny tany ary rehefa nadiva ho tonga tany Egypta izy dia hoy izy tamin'ny Sarai vadiny indro fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao ka raha hitany Egyptianina dia ataony hoe vadiny io ka ho vonoiny aho fa ianao kosa ho velominy masina ianao lazao fa hanapaviko ianao mba sy ny soa aho noho ny aminao ka ianao no hamelomany ahy. Donc, lorsque Dieu a appelé Abraham, zany hoe rehefa niantsoany Abrahama ny tompo Dieu avait un plan. dia nanana drafitra Et Abraham a fait confiance au Seigneur avec son plan. dia Abrahama dia natoky any tompo niaraka tamin'izay plan'ny tompo izay natoky ny plan'ny tompo Mais dans cette situation, fa tao anatin'ity toezavatra ity il n'y avait aucun signe de Dieu. dia tena ohatrany hoe tsy nisy fambara mihitsy hoe teo Andriamanitra Parce qu'il n'y avait aucun signe de Dieu, dia satria tsy nisy fambara hoe teo Andriamanitra Abraham eut un plan. dia nanana drafitra Abrahama On va descendre en Égypte. andao itsika ao any Egypte Et on va dire que tu es ma sœur. dia ho tenena hoe ianao anabaviko Parce que Dieu retarde à agir. satria taraiky Andriamanitra mitaretrehitra Andriamanitra J'ai un plan. dia manana On va drafitra exécuter mon plan. dia ho ataontsika ny drafitrako Et on va mentir. dia andainga isika On va dire que tu es ma femme. dia ilaza isika hoe ianao anabaviko Non, que tu es ma sœur. dia ilaza Merci. isika hoe ianao anabaviko La fin, elle ne négocie pas. Hein? ary ny anohanana dia tsy mifandrara amintsika Et cela ne s'est pas seulement passé au temps d'Abraham, ary tsy tamin'ny andron'ny Abrahama ihany no nisy an'izany même jusqu'à maintenant. fa mandraka ankehitriny ary Pourquoi les gens s'entretuent? fa manina ny olona no mifamono Pourquoi les gens volent? fa manina ny olona mangalatra C'est à cause de ça. dia noho ity Le ventre. ny kibo Quand on a faim, rehefa noana on oublie tout ce que Dieu a dit. dia adintsika daholo izay lazain'Andriamanitra rehetra Là, Abraham n'est pas le père de la foi, là. dia teto hoe Abrahama dia tsy le ray ny finoana Sa foi a été éprouvée. fa tena hoe nozahana toetra ny finoany Dieu a dit quelque chose, ny teny zavatra mais Andriamanitra avant d'accomplir ce qu'il avait promis, fa alohan'ny hatanteran'ilay zavatra nampanantena il a testé la foi d'Abraham. dia nizaha toetra ny D'Abraham. finoany Abrahama izy Parce que c'est avec foi qu'Abraham a quitté son pays. satria tamin'ny finoana no nandaozany Abrahama ny taniny Il a eu foi que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. ary izy dia nanana finoana hoe Andriamanitra dia afaka mahatanteraka izay teny nampanantenainy sy zavatra nampanantenainy Il a cru, nino izy il avait la foi, nanana il est finoana izy parti. dia nandeha izy Mais à ce stade, fa teo amin'ity toeranyity sa foi affaiblit. dia nienalemy ny finoany Et il a exécuté son plan. dia nataony ny drafiny manokana Mais malgré cela, dia nefa na izany aza Dieu ne l'avait pas abandonné. Andriamanitra dia tsy nafoy azy Dieu a testé sa foi Andriamanitra dia nizaha toetra ny finoany et il a regardé comment Abraham allait réagir. dia nijery izy hoe ohatry ny ahoana no ataony Abrahama Donc nous manoloana voyons ici dia hitantsika eto zany que la foi d'Abraham avait besoin d'être testée. hitantsika eto hoe nila nizahana toetra ny finoany Abrahama Sa foi avait besoin d'être éprouvée. ny finoany dia nila nozahana toetra Il n'est pas devenu du jour au lendemain le père de la foi. ary tsy hoe vetivety teo izy dia tonga ray ny finoana Plus tard, Dieu lui avait donné une promesse d'avoir des enfants. ary ao aoriana ao Andriamanitra dia mamety teny fampanantenana azy hoe hananjanaka izy Il avait 75 ans. 5 taona izy tamin'izany Lorsqu'il a reçu la promesse, il avait 75 ans. rehefa nandray ny teny fampanantenana izy dia 7 taona Mais la promesse a tardé à s'accomplir. dia nefa ny any tarehetrarehetra tsy tanteraka le teny fampanantenana Lorsqu'il a eu le fils promis, dia rehefa nahazo le zanaka izay nampanantenainy il avait izy 100 ans. dia 100 taona izy
Donc il s'est passé 25 ans. dia izany hoe nisy 5 taona zany teo anelanelan'izay. Et pendant ces 25 ans, dia nandritran'izay 5 taona izay a le fils promis ne venait pas. dia tsy tonga ilay zanaka Et nampanantenaina. Abraham avait un plan. dia nanana drafitra indray Abrahama C'est d'aller avec Agar. hoe hiaraka amin'ny Agara. Quand il est allé avec Agar, Dia rehefa niaraka tamin'ny Agara izy a Dieu n'avait pas abandonné son plan. dia Andriamanitra dia tsy nandao ny drafiny. Il a dit non, c'est pas avec Agar. dia hoy izy Andriamanitra hoe tsy miaraka amin'ny Agara C'est avec Sarai, ta femme. fa miaraka amin'ny vadinao an Sarai. Une fois encore, sa foi était éprouvée. dia mbola nizahana toetra indray any finoany. Plus tard, le fils promis est arrivé. dia tao aorianan'izay a dia tonga ilay zanaka nampanantenaina. Et Dieu lui a dit, dia hoy Andriamanitra taminy tu vas m'offrir ton enfant, ton Oui, fils unique. hoe atoloray a io zanako lahy tokana io. Amen. Amen. Mais il n'a pas hésité. Fa tsy nisalasala izy. Après plusieurs années d'épreuves dans la foi, Tao aorianany taona maro any fizahana toetra ny finoany a sa foi a été fortifiée. dia nemafy ny finoany. Il n'a pas hésité d'offrir son fils. Ary tsy nisalasala izy a nanolotra ny zanany. Et quand son fils lui a demandé, voici l'autel, voici le feu, Ary no nanontany azy ny zanany hoe ity a ny altara, ity ny afo a. mais où est l'animal Fa pour faire le aiza sacrifice? ilay biby a izay atao fanatitra. Quelle réponse a-t-il donné à son fils? Dia ina ny valiny a nomeny ny zanany Dieu pourvoira. hoe Andriamanitra no amatsy. Voyez sa foi, comment elle s'est développée Hitanareo hoe nanahoana ny fivoaran'ny pour finoany devenir Abrahama aujourd'hui le père de la foi. ka mandrapatonga azy ankehitriny hoe rain'ny finoana. Le Seigneur l'a travaillé pendant plusieurs années. Ny tompo a dia niasa taminy a tanatina taona Le maro. Seigneur l'a équipé. Ny tompo a no nampitao azy. Amen. Amen. Lorsqu'il a quitté Charon, Rehefa niala on dit en malgache, Harana. Arana. Oui. Rehefa niala tamin'ny Arana izy a ny tany Arana Et qu'il a reçu les promesses du Seigneur. dia nandray a ny teny fampanantenany Il tompo. pensait que certainement qu'il allait être un grand homme de Dieu. Dia tena nieritreritra mihitsy izy hoe ho tonga lehilahy lehibe mihitsy ao amin'Andriamanitra. Mais il ne s'imaginait pas Fa tsy tao anatin'ny sainy a tsy le tonga chemin tanatin'ny que le sainy a Seigneur allait lui faire passer hoe ny lalana izay ho ampandaloviny tompo azy avant de devenir ce grand homme de Dieu. alohan'izy ho tonga hoe ho lehilahy lehibe ao amin'Andriamanitra. La Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Ary ny baiboly a dia milaza hoe nanantena Romains 4, 18. Romanina toko faefatra andininy fahavalo amby roapolo fahavalo amby folo zafady. Romains 4, on va lire à partir du verset 17 même. Romanina toko faefatra afaka Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. andiny fafito amby folo araka ny voasoratra hoe nataoko rain'ny firenena maro ianao teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Alors donc, avant que Dieu lui donne les bénédictions qu'il lui avait promis, Zany hoe talohany nanomezan'Andriamanitra azy ny fitahiana izay nampanantenainy azy il l'a d'abord éprouvé. dia nizany toetra aloha Il a izy d'abord éprouvé sa foi nizaha toetra ny finoany izy afin qu'il soit en quelque sorte équipé, préparé mba ho tonga izy tahaka ny hoe nampitaovana
à bien gérer les bénédictions que Dieu allait lui donner. sy nomanina mba hahafahany a mitantana ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra azy. Dieu ne donne pas des bénédictions si il sait que tu ne pourras pas gérer. Ary Andriamanitra dia tsy hanome fitahiana raha tsy fantany hoe hainao any mitantana an'izany. Si tu ne sais pas faire bon usage de ce que le Seigneur va te donner. Raha ohatra ka tsy hainao ny mampiasa izay omeny tompo anao. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a pas d'abord équipé. Ary Andriamanitra dia tsy mampiasa olona izay tsy nampitaovany. D'ailleurs, personne n'achète un téléphone, une télé, un ordinateur ou une tablette sans pour autant tester d'abord. Ary tsy misy olona ohatra hoe mividy finday na fahitalavitra na solosaina na ohatran'izany raha tsy andramany aloha le izy. Il faut tester. Mila andramana Et, aloha. et si ça vous convient, Dia raha mety aminao c'est là qu'on achète, non? N'est-ce pas? dia izay ianao vao mividy sa tsy izany. C'est la même chose. Dia tahaka an'izay Quand ihany. Dieu appelle quelqu'un, Andriamanitra rehefa miantso olona ray il doit d'abord l'éprouver. dia mila zahany toetra aloha. Il doit d'abord l'équiper. Mila ampitaoviny aloha. Il doit le préparer Mila omaniny au aloha service auquel il l'a appelé. ny amin'ny fanompona izay niantsoana azy. Je n'ai vu aucun homme de Dieu dans la Bible Ary za dia tsy mbola nahita hoe olon'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly qui n'ait été éprouvé, izay tsy niozahana toetra, qui n'ait été travaillé, izay tsy niasan'Andriamanitra, qui n'ait été modelé et transformé. izay tsy namboarin'Andriamanitra novain'Andriamanitra. Bien souvent, quand le Seigneur nous appelle, Ary matetika rehefa miantso antsika ny tompo on a tendance à penser à nos capacités personnelles, dia lasa mieritreritra ny fahaiza-manao antsika manokana isika, ce que nous savons, izay haintsika, ce dont nous sommes capables de faire. izay vitantsika manao azy. Mais tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, Fa ireo izay rehetra nandeha niaraka tamin'ny tompo ils ont d'abord été travaillés par le Seigneur. izy ireo dia niasan'ny tompo aloha. Et ils sont toujours travaillés par le Seigneur. Ary mbola hiasan'ny tompo foana izy ireo. Donc tout enfant de Dieu, Izany hoe zanak'Andriamanitra cela rehetra. ne se limite pas seulement au niveau de ceux qui servent. Ary izany dia tsy voafetra fotsiny hoe eo amin'ireo izay manompo D'ailleurs, nous sommes tous appelés à servir efa isika rehetra ary dia natsoina à des niveaux différents. amin'ny sokady samihafa. Amen. Amen. Nous sommes tous appelés à servir. Isika dia natsoina hanompo. Et pour cela, Dia noho izay nous sommes aussi appelés à être équipés par le Seigneur. dia isika ihany koa izany dia natsoina ho ampitaovan'ny tompo. Donc pour marcher avec le Seigneur, Dia izany hoe raha mandeha miaraka amin'ny tompo il faut accepter d'être éprouvé. dia mila manaiky ho zahana Pour toetra. suivre le Seigneur, Raha manaraka ny tompo il faut accepter d'être éprouvé. dia mila manaiky ho zahana toetra. C'est-à-dire, il faut accepter que le Seigneur mette sa main dans notre vie Izany hoe mila manaiky hoe ny tompo mametraka ny tanany eo amin'ny fiainantsika pour nous transformer. mba hanova antsika. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, Ary izay mahatonga ny tompo nilaza hoe si quelqu'un veut me suivre, raha misy tanaraka qu'il renonce à lui-même. aoka izy andany tenany. C'est-à-dire qu'il se laisse transformer, Izany hoe avelany hovaina izy. qu'il se laisse travailler, Izany hoe avelany hiasana izy. qu'il laisse la main du Seigneur prendre soin de sa vie. Ary amela ny tanany tompo hikarakara ny Tous fiainana. les enfants de Dieu, Ny nous zanak'Andriamanitra avons rehetra besoin de marcher avec Dieu. mila mandeha miaraka amin'ny tompo Et isika. marcher avec Dieu, Amin'Andriamanitra. Ary miaraka c'est suivre le amin'Andriamanitra Seigneur. dia manaraka ny tompo. Et suivre le Seigneur, Dia manaraka ny tompo c'est renoncer à soi-même, dia mandany tenantsika, se charger de sa croix. mitondra ny azy fijalitsika. Suivre le Seigneur, Ny manaraka ny tompo c'est prendre un chemin. dia mandray lalana anankiray. Un chemin au travers duquel le Seigneur va nous équiper. Lalana iray izay ahafahan'ny tompo mampitao atsika. Et cet équipement Ary io fampitaovana ne io se fait pas sur la base de nos connaissances, dia tsy miainga amin'ny fahalalany ni saintsika nos expériences. na ndraiky efa niainantsika. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir. Dia tsy misy idirany amin'izay. C'est le Seigneur lui-même qui nous équipe. Fa ny tompo izy tena mihitsy no mampitao atsika. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paoly dia milaza ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahatelo
Le verset 5 et 6, dia ny andininy fahadimy sy ce fahenina n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir, à partir du verset 5, hein, de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, non de la connaissance, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. koritiana faharoa toko fahatelo manomboka ny andiny fahadimy kanefa tsy miambo anana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin'inona na amin'inona izahay fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Nos connaissances, ny fahalalanay nos expériences, ny traikefantsika nos propres capacités, ny fahaiza-manao antsika Dieu ne manokana s'intéresse pas à ça. Andriamanitra dia tsy mahaliana azy zany. Il ne s'intéresse pas à ça. Tsy linany amin'izany izy C'est lui-même qui nous équipe. fa izy manoka izy tenany no mampitao atsika Donc nous avons besoin de nous abandonner au Seigneur dia zany hoe isika dia mila manolotra ny pour qu'il tenantsika fasse amin'ny tompo son œuvre dans notre vie. mba ahafahany manao ny asa eo amin'ny fiainantsika. Paul était quelqu'un de très instruit, hein? Paoly dia tena olona nahita fianarana Mais lorsqu'il allait chez les Corinthiens, fa rehefa nandeha nakany amin'ny Korintiana qu'est-ce qu'il a dit? inona ny lazainy Il a dit, lorsque je vais chez les Corinthiens, c'est avec peur et tremblement. hoy izy hoe rehefa nakany amin'ny Korintiana dia niaraka tamin'ny tahotra sy ovitra. Pourquoi? Satria manina Parce qu'il avait compris satria izy dia natakatra que Dieu n'avait pas besoin de ses connaissances ni de son expérience. hoe Andriamanitra dia tsy nila ny fahatakarany sy ny Et que Paul fahaizany, avait fahalalany. besoin Ary Paoly dia mila de s'abandonner au Seigneur manolotra ny aminy eo et amin'ny d'être tompo dirigé par le Saint-Esprit. dia ho tarihany fanahy masina. Amen. Amen. C'est-à-dire que vous et moi, Zany hoe izaho sy ianao ainsi que tous ceux qui nous regardent en ligne, sy izay rehetra manaraka mivantana nous avons tous besoin d'être brisés par le Seigneur. dia mila isika torotoron'ny tompo Le Seigneur va nous briser comme il veut, ny tompo no norotoro atsika araka faire izay son tiany, œuvre dans notre vie, anao ny asany eo amin'ny fiainantsika et c'est à partir de là dia manomboka eo qu'il va se servir de nous comme il veut. no hanomboka ampiasa atsika izy araka izay tiany. Il va briser notre personne, Izy norotoro any amintsika briser notre orgueil, anorotoro ny briser avinavitsika notre ego, anorotoro briser matsika nos atsika principes, anorotoro ny fitsipika izay misy eo amintsika briser tout ce que nous possédons, anorotoro izay ananantsika rehetra tout abandonner, afoizantsika ny zavatra comme rehetra Abraham. tahaka ny Abrahama. Abraham, il a tout abandonné. I Abrahama dia nafoy ny Il a zavatra abandonné rehetra pas seulement les biens matériels, izy dia tsy hoe nafoy fotsiny mais il a ny abandonné zavatra son matériel milieu culturel, fa izy dia tena hoe nafoy ny kolotsainy, ses amis, ny namany, les traditions, ny fomban-drazany, tout ce qu'il avait. izay nananany rehetra Il devait tout abandonner pour suivre le Seigneur. dia nila nafoy an'izany izy mba Il hanarahana devait ny tompo tout renoncer. ary nila nandahany ny Et c'est ça ce que le zany Seigneur izy. nous dit. Ary izay no lazainy tompo Si quelqu'un amintsika veut me suivre, hoe raha misy tanaraka qu'il ahy, abandonne tout, aoka izy afoy ny qu'il zavatra renonce à rehetra, lui-même. aoka izy andany tenany. Amen. Amen. Et on fait un départ à zéro. Dia manomboka amin'izay mihoatra na mamerina ny zavatra rehetra hatrany voalohany Et on fait un nouveau commencement. dia manao fanombohana vaovao, Une nouvelle vie avec le Seigneur. fiainana vaovao miaraka amin'ny tompo. Sinon, Raha tsy zany c'est la religion. dia fombafomba-pivavahana. Sinon, Raha tsy zany nous sommes des religieux. dia mpandeha fombafomba-pivavahana isika. On est là? Ao tsara tsika Je ne parle pas en arabe, hein? tsy miteny amin'ny teny arabo Je pense que tout le monde comprend. fa mino hoe takatritsika tsirairay, azotsika tsirairay. Amen. 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 Amen.
Lorsque le Seigneur nous appelle rehefa miantso antsika ny tompo a pour le servir, mba hanompo azy nous pouvons nous faire beaucoup d'idées. dia mety afaka mieritreritra zavatra be dehibe isika. Ah, je vais faire ceci, je vais faire comme ça. Nous avons notre expérience, nos capacités. Anao an'izao manana fahaiza-manao a manana ny traikefa Et nous nous élançons. dia ataontsika le izy, On va servir le Seigneur. andaontsika hanompo ny tompo. Il y a un homme de Dieu dans la Bible qui s'appelle Élie. Fa misy lehilahin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly Elia ny anarany a. Élie, c'était un des grands prophètes d'Israël. Ary Elia dia tena hoe isan'ny mpaminany lehibe teo amin'ny Israely. Et il a fait face à l'opposition d'un certain Jézabel. Dia izy dia nisy vehivavy atao hoe Jezebela nanohatra azy, mifanehitra taminy. Merci. Jézabel, c'était une femme vraiment, c'était une dame de fer, Dame de fer. oui, impitoyable. Jezebela dia tena vehivavy tsy mifatotrova. Teny ve zany? Et tout le monde tremblait devant elle. Ary ny olona rehetra dia tena hoe niorooro nangofotra teo anatrehany. Mais Élie l'a résisté. Fa i Elia dia tena hoe nanohitra azy. Et par Élie, Ary tamin'ny alalan'ny Elia Dieu a fait de grandes choses. dia nanao zavatra lehibe Andriamanitra. Par Élie, Tamin'ny alalan'ny Elia Dieu a déstabilisé complètement le règne de Jézabel. Andriamanitra dia nanozongozona tanteraka ny fanjakan'ny En Jezebela. réalité, ce n'était pas elle la reine. Ary tamin'ny tena izy tsy izy le tena mpanjaka, Enfin, ce n'était pas elle qui dirigeait en réalité. tsy izy no Mais c'était son mpitantana mari. fa ny vadiny. Mais elle, la puissance, c'est elle qui l'a possédée. Fa ny pouvoir. fahefana rehetra dia tao aminy. Alors, Élie a vu tout ce que le Seigneur a fait à travers lui. Dia hitany Elia izay zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny alalany. Et il a pensé, nataon'Andriamanitra ah, tamin'ny je suis alalany. un grand homme de Dieu. Dia tena nieritreritra izy tena lehilahy lehibe an'Andriamanitra Je suis l'homme. Je suis l'homme. zany tena izy Alors après, Jézabel, quand elle a appris tout ce que le Seigneur avait fait à travers Élie, dia rehefa fantatry Jezebela ny zavatra nataon'Andriamanitra rehetra tamin'ny alalan'ny Elia, Jézabel a envoyé une lettre à Élie. dia nandefa taratasy tany amin'ny Elia any Jezebela, Une lettre de menace. taratasy amin'ny fandrahonana. Et quand Élie a reçu cette lettre, Dia rehefa nandray an'izay taratasy izay Elia, il prit ses jambes à son cou. Il a pris la fuite. dia lasa izy tsoaka. Il a fui dans le désert. Lasa izy tsoaka tany amin'ny tany efitra, Parce qu'il avait pensé que c'était par sa propre force qu'il avait accompli tous ces miracles. satria izy nieritreritra hoe tamin'ny alalan'ny heriny no nahatanterahany andray fagagana rehetra Alors ireny. quand on lui a envoyé un message, une lettre, Dia rehefa navoarain'ilay taratasy izy il a eu peur dia natahotra et il s'est enfui dans le désert. dia lasa izy nitsoaka tany amin'ny tany efitra. Mais Dieu, dans son amour, Fa Andriamanitra tamin'ny fitiavany Élie s'était caché dans une grotte. niafina tanaty lavabato Dieu est venu Elia, le réveiller dia tonga Andriamanitra et lui a donné namoazy à manger. dia nanome sakafo Il a dit, azy. réveille-toi parce que tu as faim. Izy hoy izy hoe mifoazy ianao Tu dois manger quelque chose. mila misakafo ianao. Amen. Amen. Il lui a donné à manger. Dia nanome sakafo azy ny tompo nanome hanina azy. Mais qu'est-ce que Élie a dit? Fa inona ny lazainy Elia? On va voir l'histoire dans 1 roi. Ndao itsika amaky ao amin'ny mpanjaka voalohany 1 roi chapitre 18. mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo. Non, 1 roi chapitre 19, pardon. Mpanjaka voalohany toko fahasivy ambin'ny folo azafady Ah, je suis dans 2 rois, pardon. Je me suis trompé de page. Moi, j'ai dit 1 roi et je suis allé dans 2 rois.
Alors. Oui, vite fait. On va lire le chapitre 18, effectivement, et le verset 22. Hovakitsika ihany a ny toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo a. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes d'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Dia hoy Elia tamin'ny olona, izaho dia izaho irery ihany no sisa amin'ny mpaminan'i Jehovah, fa ny mpaminan'ny Bala kosa dia 500 lahy. Suivez bien l'histoire. Hein? Aro tsara le tantara, Au chapitre 18, teo amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo a, il dit, je suis le seul prophète d'Israël. T'es où, Non, Zizou? le seul prophète de l'Éternel en Israël. hoe izaho rery sisa no mpaminan'i Jehovah eo amin'ny Israely. Et je défie, je fais face à 450 prophètes de Baal. Dia Moi izaho seul. miatrika mpaminan'ny Bala 500 izaho rery. Sinon, tout le monde a peur. Fa raha tsy izany matahotra daholo ny Je suis rery. le seul. Izaho rery. On va au chapitre 19. Dia andao itsika ko amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo a. On va lire le verset 9 à partir du verset 9. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy amin'ny fahasivy. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Il déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul. » Et ils cherchent à m'ôter la vie. Manomboka Jusqu'au amin'ny verset andininy 14. fahasivy a. Ary niditra tao anatin'ny zo izy ka nitoetra tao, ary indro tonga tamin'ny tenin'i Jehovah nanao hoe, manao inaty ianao ry Elia, dia hoy izy, nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an Jehovah, Andriamanitry ny maro, fa ny zanak'Israely nahafoy ny fanekenao, ny altaranao no ravany, ny mpaminaonao no vonoiny tamin'ny sabatra, ary izao dia izao irery ihany sisa, nefa mbola mitady hahafaty ny aiko koa izy. Ary hoy Jehovah, mivoaka mitsangana eo ambonin'ny tendrombohitra eo anatrehan'i Jehovah. Ary indro nandalo Jehovah ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotory ny aram-bato teo alohan'i Jehovah. Nefa Jehovah tsy tao amin'ny rivotra, ary manarakaraka ny rivotra nisy horohorontany, nefa Jehovah tsy tao amin'ny horohorontany. Ary manaraka ny horohorontany nisy afo, nefa Jehovah tsy tao amin'ny afo. Ary manarakaraka ny afo nisy feon-tsoka malemby. Ary raha reny Elia izany dia nosarona ny kapotiny ny tavany ary nivoaka izy ka nijanona teo ambavazohy. Ary indro nisy feo nakao aminy nanao hoe, manao inona ty ianao ry Elia? Dia hoy izy, nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an Jehovah, Andriamanitry ny maro, fa ny zanak'Israely efa nafoy ny fanekenao, ny altaranao no ravany, ary ny mpaminanao no vonoiny tamin'ny sabatra, ary izao dia izao irery ihany no sisa, nefa mbola mitady hahafaty ny aiko koa izy. Donc Élie ici, il se justifie en disant qu'il est seul.
Elia eto dia manamaritaina izy hoe efa irery izy rery sy Et avec son zèle pour le Seigneur, dia niaraka ny hafanam-pony ho an'ny tompo il a résisté aux faux prophètes. dia nanohitra an'ireo mpaminany sandroka izy. Et qu'en Israël, il n'y avait personne d'autre qui demeurait ferme, sinon lui seul. Ary tao a Israely dia tsy nisy olona nijoro tsony afa-tsy izy rery sisy. C'est lui seul qui avait du zèle pour le Seigneur, Izy rery no nanana hafanam-po ho an'ny tompo. selon ce qu'il a dit. Izay no lazainy araka ny lazainy. Mais le Seigneur est venu lui répondre. Fa ny tompo tonga namaly Le azy. verset 18. Andininy fa 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'ont point baisé. Nefa mela 7,000 ao amin'ny Israely ao dia ny lohalika rehetra izay tsy nandohalika tamin'ny Bala sy ny vava rehetra izay tsy nanorika azy. Élie ne savait pas que Dieu avait 7000 hommes qui tenaient ferme malgré cela. Elia dia tsy nafantatra hoe Andriamanitra dia nanana 7,000 olona izay nijoro. 7000 hommes qui ne se vantaient pas. 7,000 olona izay tsy niambo. 7000 hommes qui étaient restés humbles, Olona 7,000 izay nijanona nanetry teny mais qui n'avaient pas fléchi les genoux. fa tsy nandohalika. Amen. Amen. Vous savez, quand nous servons le Seigneur, Hitanareo rehefa manompo ny tompo nous isika pouvons avoir beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. dia mety hoe manana fikasana be dia be isika. On peut foncer avec nos plans et nos ambitions. Dia tena hoe mety afaka miara-mandeha mihitsy isika miaraka amin'ny drafitsika Mais nous pouvons faire aussi des erreurs, fa mety hanao fahadisoana ihany koa isika comme le cas d'Élie. tahaka ny tranganazo an'i Il a Elia reçu une lettre, na voaray taratasy izy c'est là qu'il a senti qu'il n'était rien. dia teo izy vao natsapa hoe tsinotsinona izy. Et lui-même, il l'a dit. Ary izy tena mihitsy ara no laza Il a dit, je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. hoe za dia tsy tsara no ny razako taloha. Parce qu'il avait pensé que, justement, qu'il était meilleur que les autres. Satria izy tena nieritreritra mihitsy hoe tsara no ny hafa. Oui, il l'a dit au verset 4. Dans 1 Roi 19, le verset 4, il le dit. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Eo amin'ny 7:14 fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoka izay alao ny haiko ankehitriny Jehovah ho fa tsy tsara no ny razako ao. Nous voyons au chapitre 18, Hitanareo tany amin'ny 19 il se vantait d'être seul, niambo izy hoe izy rery sisa d'avoir du zèle pour le Seigneur. hoe tena mafana ny fono an'ny tompo Mais quand il a reçu une lettre, fa rehefa navoaray taratasy izy il a pris la fuite. dia lasa izy nitsoaka Et il a pris conscience d'une chose, dia tonga saina tamina zavatra ray qu'il izy n'était pas meilleur que ses pères. hoe tsy tsara no ny razana izy. Quand le Seigneur nous appelle, Rehefa miantso atsika ny tompo et lorsqu'il se sert de nous, dia mampiasa atsika izy. ce n'est pas que parce que nous sommes quelque chose ou quelqu'un. Dia tsy hoe satria isika zany no tena zavatra. Nous ne sommes rien. Tsika dia tsinotsinona, Nous ne sommes rien. tsinotsinona isika. Parce que parfois, on peut avoir tendance à penser que sans moi, l'église ne va pas marcher. Hein. Satria rehefa mieritreritra hoe raha tsisy anahy fiangonana tsy mandeha. Si je ne suis pas là, il n'y aura pas telle ou telle chose. Raha tsy eo tena tsisy an'izao tsisy an'izao ao.
Non. Personne Tiens. personne n'est meilleur que personne. Ary tsy misy a nizaniza tsara noho ny hafa. Nous ne sommes rien. Tena hoe tsinitsinina isika. Nous avons besoin de rester humbles. Fa mila mitoetra ao amin'ny fanetretena isika. Amen. Amen. Et de laisser le Seigneur faire ce qu'il veut. Ary amela ny tompo a anao zay tiany. Comme il veut. Araka izay tiany. On ne peut pas commencer avec le Seigneur Tsy afaka hoe manomboka miaraka amin'ny tompo et isika. mélanger un peu avec nos capacités, nos expériences Dia ou notre afangarontsika connaissance. kely a miaraka amin'ny traikefantsika ny fahaiza-manao antsika ny Nous fahalalantsika. avons besoin toujours d'aller sur la croix, Fa tena mila foana isika mandeha eo amin'ny hazo crucifier fijaliana. notre orgueil, Manombo a ny avinavy. crucifier nos connaissances, Manombo a ny fahalalantsika. crucifier nos expériences, Manombo a ny traikefananantsika. crucifier notre personne, Manombo a ny amin'ny maha-izy atsika. notre ego, Ny amin'ny maha-izy atsika. tout ce qui est en nous. Zay ao Nous amintsika avons rehetra. besoin de crucifier cela Mila omboantsika zany sur la croix. eo amin'ny hazo fijaliana. Amen. Amen. C'est seulement à partir de là Ary manomboka eo a que le Seigneur peut nous utiliser comme il veut. zay vao afaka mampiasa atsika arak'izay tiany ny tompo. Amen. Amen. Il faut que le vieil homme soit crucifié. Ary tena tokony omboana le olona taloha. Jésus, quand il a été crucifié, Jesosy a rehefa nomboana il est mort. dia maty izy. Mais après, Fa tao aorian'izay a il est ressuscité. dia nitsangana tamin'ny maty izy. Si nous acceptons d'être crucifiés, Ary isika raha manaiky a nomboana nous mourrons. dia ho faty isika. Pas physiquement. Tsy hoe maty a ara-batana ara-batana. Notre vieille nature. Fa ilay maha-izy atsika taloha, natiorantsika Notre taloha. vieille nature a besoin d'être crucifiée Ilay natiorantsika taloha dia mila omboana jour après jour. isan'andro a Et isan'andro. quand cette vieille nature est crucifiée, Ary rehefa omboana le maha-izy atsika taloha, nous allons natiorantsika taloha, suivre le même processus que le Seigneur. dia andalo a tahaka nandalovan'ny tompo Nous isika allons ressusciter. dia hitsangana maty Je ne isika. parle pas de la résurrection des morts, Za tsy miresaka amin'ny fitsanganan'ny tena mais maty il y a l'homme nouveau fa le olona vaovao qui va surgir en nous. izay hivoaka avy ao Et anatsika nous allons marcher en nouveauté de vie. dia andeha amin'ny fiainana vaovao isika. L'orgueilleux, il est crucifié. Ilay mpiavinavina dia efa voaombo a. Celui qui croyait être je ne sais pas quoi, il est crucifié. Izay mihevi-tena ho zavatra na tsy haiko a efa voaombo Il y a. a un autre homme, Fa misy olona vaovao a, l'homme nouveau, olona vaovao qui habite en nous, izay ao anaty toetra ao une nouvelle anatsika, créature olom-baovao qui se manifeste. izay miseho. Donc il y a une restauration qui s'opère en nous. Dia zany hoe misy ny famerenana amloniny amin'ny tranga ao Mais cette anatsika. restauration n'est possible. Fa io famerenana amloniny io a N'est possible dia tsy ho tanteraka que lorsque nous acceptons de renoncer à nous-mêmes, raha tsy manaiky a ho fatiny amintsika isika. que nous acceptons de mourir, Manaiky a ny ho faty a, que nous acceptons de quitter Haran, manaiky a hiala ao arona isika. là où nous sommes habitués, Eo amin'izay nahazatra là où nous atsika, avons des attaches, izay misy zavatra mamatotra là où nous atsika, avons des richesses, izay misy ny des arentsika, richesses intellectuelles, arena des ara-pahalalana, richesses familiales, arena ara-pianakaviana, des richesses culturelles, arena ara-kolotsaina, tout ce qui nous lie à izay cette vie mamatotra passée. atsika amin'ny fiainana taloha. Nous avons besoin de tout abandonner Dia mila mafoy an'izany et isika, suivre le Seigneur dia manaraka ny tompo, avec foi. miaraka amin'ny Et en finoana. suivant le Seigneur, Dia rehefa manaraka ny tompo nous isika, allons nous attendre à être éprouvés. dia mila miandry isika hoe hozahana toetra. C'est-à-dire le Seigneur va nous préparer Izany hoe ny tompo a dia anomana pour que antsika nous puissions le servir. ahafahantsika hanompo azy. Jamais personne ne peut servir le Seigneur Ary tsy misy olona mihitsy afaka hanompo ny tompo s'il a, n'accepte pas d'être préparé. raha tsy manaiky a
ho manina izy, d'être équipé. ho ampitaovana. Dieu n'a pas besoin de notre éloquence. Andriamanitra dia tsy mila ny fahaizantsika miteny a. J'ai parlé tout à l'heure du cas de Paul. Nresaka teo a ny toeran'isy amin'ny Paoly a, trangan'izy tamin'ny Paoly. 1 Corinthiens chapitre 2. Korintiana voalohany a toko faharoa. On va lire à partir du premier verset. Dia ho vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ary izao koa ry rahalahy raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Fa ninitsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fizaliana. Ary izao raha tany aminareo dia azon'ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Paul, c'était un grand érudit. Paoly dia tena olona Quelqu'un de très cultivé. olona izay tena manan-karena ara-kolontsaina, Quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. olona izay tena nafantatra ny tenin'Andriamanitra, Quelqu'un de très éloquent. olona izay tena nahay ny teny a. Mais ce qu'il est en train de nous raconter ici, Fa ny zavatra tantarany amintsika eto a il nous montre que son ministère dia mampiseho antsika izy hoe ny asa fanimpony n'avait rien à voir avec ce qu'il avait appris et ce qu'il connaissait. dia tsy misy ifandraisany amin'izay zavatra nianarany sy zavatra fantany. Mais le grand Paul, Fa i Paoly a le plus éloquent, le tena mahay miteny a il montre ici dia maneho izy eto qu'il avait peur hoe matahotra izy a de dire n'importe quoi, ilaza zavatra tsy tokony ho lazaina ni de faire n'importe quoi na hanao zavatra tsy qui tokony ne atao soit pas selon le cœur du Seigneur. izay tsy araka ny fon'ny tompo. Il était vraiment faible. Tena hoe nalemy Et izy c'est ainsi que la puissance de Dieu pouvait se manifester. ary tamin'ny alalan'izay hoe no nafahan'ny Parce que la herin'Andriamanitra puissance du Seigneur, de Dieu satria ny herin'Andriamanitra se manifeste dans la faiblesse. dia miseho ao amin'ny fahalementsika. Quand nous reconnaissons, nous acceptons que nous ne sommes rien, Rehefa miaiky isika sy manaiky hoe tsinitsinina isika c'est là que le Seigneur peut se servir de nous, dia eo ny tompo no afaka mampiasa antsika comme il veut. arak'izay itiavany azy. On a parlé d'Abraham, Nresaka ny Abrahama isika teo on a a parlé d'Élie. nresaka ny Elia tsika. On peut peut-être penser, ah, ce ne sont pas des grands hommes comme nous le voyons dans la Bible. Dia mety hitentsika hoe tsy olona lehibe tahaka ny hitantsika ao amin'ny baiboly Si, ce sont des grands hommes. fa tena hoe olona lehibe ireo a Ce sont des grands hommes. tena hoe olona lehibe izy ireo. Mais qu'est-ce que nous pensons des grands hommes de Dieu? Fa ahoana ny eritreretantsika fandraisantsika andreo olona lehibe Pensons-nous an'Andriamanitra? que les grands hommes de Dieu, c'était des supermen? Tsika ve mieritreritra hoe ireo lehilahy lehibe an'Andriamanitra rehetra ireo dia superman? Non. Tsy a Ce sont des gens faibles et fragiles comme vous et moi. fa izy ireo dia tena olona narefo sy nalemy tahaka azy tahaka anao. Amen.
amen. Des gens faibles comme vous et moi. Tena hoe olona nalemy any tahaka azy Des tahaka humains anao, comme vous et moi. olombelona tahaka azy tahaka anao. Mais la différence, Fa ny mahasamihafa azy et a, c'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi, ary izay ny andrasan'ny tompo amiko sy aminao. c'est que dans l'appel du Seigneur pour eux, l'appel du Seigneur, Ao amin'ny antson'ny tompo ho azy ireo, eux, ils étaient déterminés. dia izy ireo dia tena hoe tsy niova tao anatin'izay. Ils étaient déterminés dans l'appel du Seigneur pour eux. Ny toetra tao anatin'ny antson'ny tompo ao an'izy Ils n'ont ireo. pas reculé devant l'adversité. Ary izy ireo dia tsy niempotra manoloana ny toejavatra Ils n'ont pas an-trano. reculé devant les problèmes. Tsy niempotra manoloana ny olana. Ils n'ont pas reculé devant l'opposition. Tsy niempotra nanoloana ny Mais ils ont fanoherana. cru à l'appel du Seigneur. Fa nino any antson'ny tompo. Amen. Amen. Dieu a besoin d'hommes et de femmes déterminés. Ary Andriamanitra dia mila lehilahy sy vehivavy izay mitoetra mijoro a. Paul était faible, Paoly dia nalemy a, mais il était déterminé dans son appel. fa izy dia tena naharitra tao amin'ny antso izay La nentsoina foi azy. d'Abraham a beaucoup vacillé, Ny finoan'ny Abrahama dia niovaova, mais il n'a pas perdu le nord. Il était déterminé. fa izy nefany a dia tsy very taminy a ny lalana tokony alehany a. Si Élie a pu faire face au Dieu de Baal, Raha ohatra Elia ka navita nanohatra c'est parce qu'il était déterminé. dia satria dia tena hoe tsy niova izy a naharitra izy. Avons-nous encore besoin d'Élie de nos jours? Mbola mila ny Elia ve tsika amin'izao fotoana izao, amin'izao andro sy vaninandro misy atsika Est-ce qu'on izao? doit demander à Dieu de ressusciter Élie, Moïse, Paul pour venir prêcher l'évangile, Tsika le message ve de a la croix? dia mila mangataka amin'Andriamanitra hanangana ny Elia, Mosesy, Paoly amin'ny maty hitoro ny filazantsara ny azo fijaliana. Qui va faire face à cette jungle de fausses doctrines? Fa iza no hanohatra an'izao karazana fampianaran-diso rehetra izao. Qui? Iza, C'est vous et moi. iza sy ianao a. Dieu a besoin d'hommes et de femmes Ary Andriamanitra dia mila lehilahy sy vehivavy qui a acceptent de se lever izay manaiky hijoro pour relever le défi ary handray amin'ny fanamby a d'être équipés ary ho ampitaovana pour défendre l'évangile. mba hiaro any filazantsara. Amen. Amen. Et ces personnes-là, Ary ireo olona ireo a, les personnes que Dieu veut mettre à part, olona izay tian'Andriamanitra atokana comme il a mis à part Élie, tahaka nanokanan'Andriamanitra ny Elia, comme il a mis à part les 7000 hommes, tahaka nanokanan'Andriamanitra ilay olona fito comme il a arivo, mis à part Paul. tahaka nanokanan'Andriamanitra ny Paoly. Dieu veut élever des hommes et des femmes dans cette église Dia Andriamanitra te hanangana lehilahy sy vehivavy eto amin'ity fiangonana pour ity proclamer l'évangile mba hanambara ny filazantsara dans ce pays. eto amin'ity firenena ity. Amen. Amen. Mais nous avons besoin d'être déterminés. Fa tena hoe mila maharitra isika. Si nous tombons, Raha ohatra tsika ka lavo a, Élie est tombé. lavo koa ny Elia. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Fa Andriamanitra ve nafoy azy? Pierre est tombé, Lavo Petera, mais il s'est repenti. fa mibebaka izy. Et le Seigneur a dit, Dia izao nolazain'ny tompo, j'ai prié pour toi. za mivavaka ao anao. Lorsque tu te seras repenti, Raha mibebaka ianao a, encourage tes frères. dia ampaherezo ny rahalahinao. C'était pas un Superman, Pierre. Ary Petera tsy hoe Superman akory a. Les Superman, ce sont des dessins animés d'enfants qui n'existent pas. Fa Superman dia sarimihetsika ao an'ankizy kely izay tsy Mais nous tsy tous, misy a. nous sommes faibles et fragiles. Fa isika rehetra dia malemy sy Des marefo vases de terre
ary isika dia vilany que le tany Seigneur veut mettre un trésor. izay tian'Andriamanitra ampitoerana zava-tsary Le Seigneur veut utiliser pour sa gloire. izay ho ampiasain'ny tompo Pas ao pour amin'ny ma voninahitra. gloire. Tsy ho amin'ny Pas voninahitsika pour ta gloire, tsy ho amin'ny mais voninahitra pour sa ao, gloire à lui seul. fa ho amin'ny voninahitra ho azy rery. Amen. Amen. On est prêt à relever ce défi? Ary vonina ve tsika nandray an'izany fanampy izany a? Amen ou non? Amen sa tsy amen? Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un dans cette église sur qui le Seigneur peut compter? Ary misy ve eto amin'ity fiangonana ity olona izay azon'Andriamanitra ianteherana? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui peut dire oui Seigneur, malgré tout, je veux te suivre? Ary misy ve olona eto amin'ity fiangonana ity afaka milaza hoe eny tompo na inona dia hanaraka anao a? Nous pouvons dire ça, Amen maintenant. Afaka manao amen amin'izay Et tsika. demain tomber, Dia rapitso a C'est dia pas lavo grave. isika. Fa tsy maninona izany. on se répand, Mibebaka on se isika relève dia et mitsangana on continue isika, la route. dia manohy lalana Pourquoi? isika. Satria maninona? Parce que nous sommes faibles et fragiles. Satria isika dia malemy sy marefo. Ce n'est pas à dire que nous nous contentons de nos vices et de notre péché et dire ah je suis faible et fragile. Tsy midika akory izany hoe janona hitoetra izany isika eo amin'ny fahalemetsika dia teny zange malemy sy marefo. Non, Tsy izay a. nous laissons le Seigneur faire son œuvre dans notre vie Mamela ny tompo manao ny asany eo amin'ny fiainantsika. pour nous changer, pour nous transformer. Mba hanovantsika. Vous savez, Hébreux chapitre 11, Hitanareo ao amin'ny Hébreu antoko faraky ambin'ny folo c'est un chapitre inachevé. dia toko izay tsy mety tapitra. Tsy C'est un tapitra. échantillon. Tena hoe ampahany fotsiny io a. Mais depuis que le chapitre 11 est écrit, Fa nanomboka tamin'ny nosoratana ny toko faraky ambin'ny folo jusqu'à maintenant, mandraka Dieu ankehitriny a toujours utilisé et suscité des hommes et de femmes de foi. Andriamanitra dia nanangana foana sy nampiasa lehilahy sy vehivavy ny finoana. Mais on ne peut pas continuer à écrire la Bible encore. Fa tsika tsy afaka tsony hoe dia hanohy hanoratra amin'ny baiboly. Mais des hommes de foi, Fa lehilahy ny finoana ils existent. dia mbola misy. Ceux qui marchent devant nous, Ireo izay mandeha eo anoloantsika ce ne sont pas des prédicateurs. dia tsy mpitory teny izy ireo. Ce sont des gens qui ont depuis plusieurs années fait face à l'opposition. Fa izy ireo dia olona tanatin'ny taona maro dia niatrika fanoherana. Et ils continuent à défendre cet évangile. Dia mitohy izy ireo miaro an'ity filazantsara ity. Des superman? Superman na ve? Non, ce ne sont pas des superman. Tsy Superman. Mais ce izy sont ireo, des hommes et des femmes déterminés Fa izy ireo dia tena hoe lehilahy sy vehivavy mijoro qui ne reculent pas devant la vérité. izay tsy miembotra manoloana ny Et fahamarinana. c'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Ary izay ny andrasan'ny tompo amiko sy aminao. Amen. Amen. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Vonina ve isika ny andray an'izany fanampy izany? On est prêts ou non? Vonina ve isika sa tsy vonina? Amen. Amen. Laissons de côté nos capacités. Andao isika tena hoe amotsitra ny fahaiza-manao atsika. Laissons de côté nos expériences. Tena hoe amotsitra ny traikefananatsika. Oh, ça fait combien d'années je suis dans cette église? Tena efa firy taona teto amin'ity fiangonana Je ne ity suis même pas nommé diacre ou diaconesse. dia mbola tsy nosorana ho diakona Et foana. pourtant, je suis dans cette église depuis le commencement. Dia nefa za efa teto amin'ity fiangonana ity. Je mérite d'avoir un poste, une position. Tena mendrika anazy toerana kosa e. Dieu n'a pas besoin de ça. Andriamanitra dia tsy mila an'izany. C'est lui qui appelle, Izy no miantso c'est lui qui équipe dia izy no mampitao avant d'appeler. alohan'ny antsony. Amen. Est-ce que nous acceptons d'être équipés? Fa itsika ve manaiky ho ampitaovan'ny tompo? Parce que c'est dans la mesure où nous acceptons d'être équipés par le Seigneur Satria ao amin'ny fatrany izay aneketsika
ny ampitaovan'ny tompo atsika que le Seigneur nous appellera. no iantsony tompo atsika. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va se lever. Hiaraka hitsangana isika. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Misaotra tompo. Merci Seigneur pour ta parole. Misaotra ny amin'ny teninao. Seigneur, je crois que ta parole, tu n'as pas prêché dans le désert. Tompo zaho mino hoe tsy tany amin'ny tany efitra no notorianao ny teninao androany a. Mais que tu veux parler à ton peuple. Fa tena te hiresaka amin'ny vahoakanao ianao. Que tu veux susciter une nouvelle génération Ary te hanangana taranaka vaovao ianao qui marche en nouveauté de vie. izay mandeha amin'ny fiainana vaovao. Une génération qui est prête à faire face à l'opposition. Taranaka izay vonona hiatrika ny fanoherana. Une génération qui n'a pas peur. Taranaka izay tsy matahotra. Une génération déterminée Taranaka izay mijoro, vonona hijoro pour proclamer et défendre ton évangile. mba hanambara sy haro ny filazantsaranao. Seigneur, tu sais combien nous sommes faibles, Tompo hitanao hoe marefo izahay. mais tu nous as fait comprendre ce matin Fa tena nataonao takatra hoe tamin'ity maraina que ity notre force est en toi, hoe ny herinay dia ao aminao. que c'est toi qui nous équipes Hoe ianao no mampitao anay. et tu veux nous équiper Ary ianao te hampitao anay pour proclamer la vérité, mba hanambara ny fahamarinana, pour proclamer la croix, mba hanambara ny filazantsara. cette croix qui doit d'abord agir dans notre vie, Azo fijaliana izay tokony hiasa aloha eo amin'ny fiainanay. apporter la mort dans notre vie, Hitondra fahafatesana eo amin'ny fiainanay afin que ta vie puisse réagir, surgir en nous pour les autres. mba ahafahan'ny fiainanao hivoaka ao anatinay ho an'ny hafa. Seigneur, nous voici, Tompo ity izahay, dispose en chacun de nous ampiasao ny tsirairay comme azy bon te semble. araka izay tianao. Merci Jésus. Misaotra Jesosy. Alléluia. Halleluja. Merci Seigneur. Misaotra Jesosy. Merci.
misaotra anao tompo satria ianao no miantso anay ary mbola te hanangana lehilahy sy vehivavy izay tena vonina handroso miaraka aminao, izay tena vonina ilanja ny azo fijaliana. Tompo, misaotra anao tompo, mamelona indray ny afo ny fanahy ao anatinay tsirairay. Ratsapanao fa tena miantso anao ny tompo, dia sokafy ny vavanao. Ambarao aminy izay ao anatin'ny fonao, ambarao aminy ny etaetanao, esory ao anatinao ny tahotra sy ny ahiahy fa mitady olona Andriamanitra. Alleluia. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao tompo mijery anay tsirairay. Indro ny fiangonanao, iza no hanambarany filazantsaranao tompo amin'ity firenena ity, raha tsy reto rahalahy sy ranabavy izay novonjenao, izahay ihany tompo no tianao ampiasaina. Tompo, tsy hira ihany no tianay atao amin'ny alalan'ny reto hira reto, fa manambara izay ao anatin'ny fonay. Ny vavakay tompo, fa tena te hiara-andeha aminao izahay, tsy emotra. Mety menjera izahay fa fantatray mino ao fa ao ny sandrinao mahery izay anangana anay, ampahery anay mba hafanay tena androso atranatrany miaraka aminao. Tianay ny miaraka aminao naiza naiza ny toerana tianao hitondranao anay tompo. Misaotra anao Jesosy. Alleluia. Tikun miaraka aminao, tikun miaraka aminao Jesu. Naiza hitondranao ay, naiza hitondranao ay, tikun miaraka aminao Jesu. Fayanao no miantso ay, miaraka aminao ao, miaraka aminao ao ry Jesu. Tsy manana olo-kafa ao, tsy manana olo-kafa, fa ianao no fiainako. Hanaratianao zay no faniriako, ifikitra aminao ao Jesu. Tikun miaraka aminao Jesu. Tena tianao ve miaraka aminy? Naiza hitondranao ay, tikun miaraka aminao Jesu. Fayanao no miantso ay, fayanao no miantso ay.
fa ianao no miantsoa. Alleluia. Saotra ny tompontsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha ny tena marina araka n'ilay toriteny teo, tokony efa ela ny teny an-tanantsika ny ino moa dikany hoe flambeau, faneva. Efa ela fandroan'ny tompo nampatsiaro atsika an'izany indray. Amen. Hoe vonona ve isika ho ilay taranaka farany izay hitondra an'izany faneva izany. Amen. Hitondra ny filazantsara, hiaro ny filazantsara, hanafatsy ny filazantsara, hiaina ny filazantsara, tsy amin'ny teny fa amin'ny fiainana. Amen. Amin'ny fiainana. Amen. Ohatsika androso, samy andrososika dia handray ny fanasan'ny tompo ankehitriny. Afaka mandroso isika dia vavaka tsika ho an'izany, satria everiko hoe tena zava-dehibe tao aorianan'izay tenin'Andriamanitra izay no iraisantsika latabatra amin'ny tompo, mariky ny fiombonantsika amin'ny Kristy indray ao anatin'izao fanarahantsika azy izao. Alleluia. Amen Jesus. Averina mandrakariva ny fampatsehivana ry Rahalasianabavy. Paoly apôstôly rehefa miresaka ao amin'ny bokin'ny Korintiana mahakasika ny fandraisana dia rehefa matsiaro izy ny tenin'i Jesosy sy ny arahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra farany, dia hozy izy hoe niraisy ny mofoka ny vakiny, dia avy eo indray hozy izy hoe ary niraisy ny kapoaka ihany koa. Manambara zany ry Rahalasianabavy fa maty ny tompo, ary izay mihitsy moa lazay ny Paoly apôstôly hoe manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo. Amen. Nisaraka niala tao anatin'ny vatany iray manontolo ny rany, torotoroana ny nofiny dia nilatsaka ny rany, maty ny tompo. Manahoana ny fiainantsika, azay no ampatsivina amintsika mandrakariva hoe lalantsika miaraka amin'ny tompo dia izay lalan'ny fahatorotoroana izay ihany koa. Amen. Lalan'ny fahatorotoroana, tsy afaka miazona ny fiainantsika mihitsy isika raha tena tia hanaradian'ny tompo marina, fa mila amin'ny fihinanantsika ny kapoaka sy ny mofo dia matsiaro isika ny tompo. Ataovy izao izy ho fahatsiarovanay, ataovy izao andehany ihany koa zany. Amen. Zany fiainana, zany saina atao amin'ny tompo izany dia tokony izay mandrakariva ny fiainan'ny kristianina. Naotsika ndray ny mofo miaraka amin'ny fo ao anatsika, fa raha lava isika tany aloha, omaly sy afaky maly dia mbola androsatra any isika ao anatin'izany lalana izany ho an'ny rapitso. Naotsika ndray ny mofo ankehitriny. Merci Jésus. Toa ndray ny kapoaka ihany koa izy. Makasitraka fiainanao izay tompo. Misaotra fa tsy ho azonay an-tsaina mihitsy tompo, ary tsy azonay refesina amin'ny teninay ny alehibean'ny fitiavan'ny ray rehefa nanolotra ny zanan'ilay tokana teo amin'ny hazo fijaliana izy. Fataom-ponay dia tena feno fankasitrahana nao izahay Jesosy. Iza moa izahay tsinitsinina akory manana anjara ao anatin'izao fiombonana latabatra aminao izao.
tena tombony Jesosy ary izany mahatonga anay tena reconnaissant tanteraka, tena feno fankasitrahana anao tanteraka amin'ity androany ity. Saotra Tompo. Amen. Afaka mahazo toerana vetivety tsika dia re filazana vetivety